satria dia volana natokana ho am-behivavy a dia nisafidy manokana izay a ny thème momba ny fikarakarana ny fitaovam-pananan'ny vehivavy. Mbola azo lazaina hoe sujet anankiray a somary atahotahoran'olona no miresaka ny resaka fitaovam-pananan'ny vehivavy iny satria mety hoe menatra, mety hoe matahotra. Dia izay indrindra ny antony ty atrika asan'izany ity a ampahafantarana vehivavy hoe inona no tokony atao, inona no tsy azo atao amin'ny fikarakarana ny fitaovam-pananana. Dia ampilazana koa hoe raha sendra misy olana dia aiza no tokony aleha, iza no tokony anatonana. Hoanao ato amin'ny pharmacie Kanasia, inona no nahatonga anao nandeha nanatrika izao fotoana izao? Nahatonga nandeha nanatrika izao fotoana izao satria m'intéressé be anahy izy amin'ny maha-vehivavy anahy izany. Dia m'intéressé anahy satria sady tia fantatra bebe kokoa izany izaho hoe inona no tokony atao raha ohatra hoe misy tranga hafahafa amin'ny resaka intime ny vehivavy izany. Dia izao zao efa azo daholo ny tokony atao sy ny produit afaka ho ampiasana raha ohatra hoe misy tranga hafahafa miseho eo amin'ny fitaovam-pananana. Reto fanafody reto dokotera misy karazany anankiroa, inona avy no ohatra misy an'ity anankiray ity, inona avy azonao hazavaina ve mikasika izy ity? Izy ireto aloha tsy tena hoe fanafody fa resaka raha ity sy ity zao a fisasana, izany hoe manajanona le misy fotoana vehivavy rehefa tratran'ilay olana hoe mangidihidy na mangidifiry dia ireto produit reto no mikalme an'izay mangidihidy sy mangidifiry izay. Dia eo koa ny vehivavy ao anatin'ny vagin ao a misy an'izay hoe flore vaginale izay. Ny flore vaginale io a miaro amin'ny manana asa hoe miaro ka raha sendra hoe lasa marefo flore vaginale io a dia eo amin'izay no mety hitranga ilay aretina. Mety antony anankiray mamparary amin'ny vehivavy anankiray izany hoe marefo ilay flore vaginale. Dia ity produit anankiray ity izao a ity no renforcer an'izay flore vaginale izay. Fa miambin'izay ny fanafody tena hoe fanafody a mila manatona mpitsabo foana rehefa mitranga ilay olana dia mpitsabo no mifantatra hoe ireto sy ireto ny fanafody fandraika amin'izay rehetra.